Jibat Elma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Recherchez-vous l'élégance, le prestige et le style inimitable? Venez découvrir notre boutique des marques à Antalmine. Vous présente ni Vaovao. Ne tardez plus, vivez le meilleur des bons plans. Patimax, la qualité au meilleur prix. Luciano ni Fampalalam Vaovao. Manana zo ihany kasi igoka ireo zavatra nohariny tsiraray saingy misy lalàna mifety sy maintsy ajainy vokany tsy afaka manao didiko fe lehibe fotsiny ny fanjakany ary tsy afaka manao izay tiany ihany koa ny tsiraray. Nofaranana tamin'ny fomba ofisialy androany ny fivoriana ara-potoana faharoa ny anteny miram-pirenena tamin'ity taona 2024 ity. Tsy tonga nanatrika izany Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta Tsay Christian fa ny ministry ny fitsarana no nisobitena azy. Tsy lahara-paminena ho an'ny Andry Rajoelina sy ireo mpanaradia amin'ny fampiavanam-pirenena. Na ina indray ny isan'ireo mpikambana eo anivon'ny CFM na ny Conseil du fampiavanana malagasy. Nafoezina ihany koa ny feptom-piasana nanomboka izao araka ny lalàna nombany ny anteniera. Mitony tsindry sira matahora atao amin'ireo vahoaka sy papaniny laklosy ao amora tsy azo sambava hatramin'izao ary efa tafiakatra 3 ireo voasambotra bodony manam-pahefana ny tany ravana tsy misy taratasy ny trano antony tsaneken'ireo vahoaka ka izao samborina avy hatran'izao ireo miaro ny fananany. Anivelany miantso hatrany amin'ny tokony anenana ny fanafiana izay ataon'ireo tafika Israeliana ao Amasiny ao Etats-Unis amin'izao fotoana. Ilaina jerena manokana mikasika ireo mponina mandritra izao ady izao hoy ny filoham-pirenena Joe Biden. Arahitsika avy hatrany ary ny andindinizay. Tomboko lasy tomboko vavy ategna ny arabo mba mpirariny sofo antsika rehetra ny tokantrano izay manaraka ny Kolo TV ho amin'ity alina ity tonga soa eto amin'ny fampalalam-baovao ny Kolo TV asaiko ianao anaraka ireo vaovao misongadina ho amin'ny androany hatramin'ny farany anboantsika izany avy hatrany ary ny matoan-dahatsoratra manana zo iantoka sy goka izay zavatra nohariny ny tsirairay saingy misy ny lalàna mifehy tsy maintsy ajaina vokany tsy afaka manao didiko fe lehibe fotsiny ny fanjakana ary tsy afaka manao izay tiany ihany koa ny tsirairay avy matoan-dahatsoratry Gaeton Andriatsilafo. Tsy ampy fahamatorana ny fanaovana politika eto Madagasikara. Antony, rehefa tonga eo amin'ny fahefana vao mamorona antoko politika, ny ankamaroany ny ireo mpitondra. Ilaina ary zava-dehibe nefa ny fananana io fahamatorana io, ampahomby ny fitondrana, ary indrindra ahatsara fiafara izay mitondra. Araka ny fomba fiteny manao hoe, amin'ny maha-olombelona, faly isika teraka ho velona, velona haharitra, haharitra ho matotra, matotra ahomby, ary ahomby mba ho tsara fiafara. Anahoana tokoa moa ny hafarana raha toka politika tsy matotra no hitondrana ny firenena toy ny zava-mitranga eto amintsika amin'izao fotoana. Ho aiza ny firenena malagasy raha samy manao izay tiany ny tsirairay miainga avy amin'ny ohatra omeny mpitondra. Ekena fa manana zo ianoka sy igoka izay zavatra nohariny ny tsirairay avy eo anivon'ny fiarahamonina. Saingy amin'ny mahatany demokratika antsika misy ireo lalàna mifehy. Izany hoe tsy misy afaka manao izay tanin'ny kibony na ao anaty firenena iray satria misy lalàna mifehy azy. Voakasika izany ny fanjakana sy ny mpitondra ary ny olo-pirenena tsirairay avy. Tsy afaka manao didiko fe lehibe fotsiny ny fanjakana ary tsy afaka manao izay tiany ihany koa ny tsirairay avy. Izany no mahatonga ilay fitenin'ny manam-pahaizana manao hoe violence légitime. Izany hoe mampiatra ny lalàna manan-kery. Satria raha tsy misy mampiatra ny lalàna isika dia korontana no mitranga. Ohatra kaiky, iaina ny mponina andavanandro amin'izany ny code de la route. Vitsy ny tena manaja sy mampiatra io code de la route io ankehitriny. Ny trottoir izay natokana ho an'ny mpandeha an-tongotra, feno mpivarotra, andehanan'ny moto. Ny arabe natokana ho an'ny fiara, feno mpandeha an-tongotra. Vitsy ireo mpamily manaja ireny toerana natokana hiampitan'ny mpandeha ireny na ireo passage protégé. Vokany,
mitombo isany lozam-pifamoivoizana sy ny fitohanana. Mitovy tsy misy valaka amin'izany ny firenena, ka ny lalàna piarina isoroana ny korontana sy ny savorivoro dia tokony hanaja ilay antsoina hoe legitimité, manana ny asany sy manana ny lanjany. Tokony ihany koa ahitana taritra ilay antsoina hoe rationalité, ny rariny sy ny hitsiny, ary mandala ny tradition sy ny charisme. Manana ny mampiavaka azy Madagasikara amin'io tradition io, indrindra amin'ny lafiny ratsy, raha ny fitantanana ny firenena no resahana, izay hita fa namotika ny firenena sy nampahantra ny malagasy indray no tohizana, ary toa vao maika miaratsy kokoa no ny teo aloha aza izany. Tsy misy fahaizana makalesona ka hanova izay tsy nety nataon'ny teo aloha, raha tsy ilaza afa-tsy ny fanomanana sy ny fikarakarana ny fifidianana izay nitanterahana farany teo. Ny tsy fanaran-dalàna natao teo aloha ihany koa no naverina, ary vao maika aza no atsaraina ampanara-penitra azy bebe kokoa. Ireo no mahatonga ireo mpanao politika manana finiavana sy fahavononana, resy lahatra sy mametraka ao ambony ny fitiavan-tanindrazana, hitaky fanovana. Mila atsaraina ny fanaovana politika, mila miova fomba fitondrana ny firenena, mila miova ihany koa indrindraindrindra ny toe-po sy ny toe-panahy ny mpitondra, ka hiala amin'ny fitiavan-tena izay tsy mijery afa-tsy ny tombontsoa manokany. Fanofaranana tamin'ny fomba ofisialy androany fivoriana ara-potoana faharoa ny anteny miram-pirenena tamin'ity taona 2024 ity. Tsy tonga nanatrika izany Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta Tsay Christian fa ny ministry ny fitsarana no nisolotena azy. Tonga nanotrina ihany koa ny lanonana famaranana ireo masoivo ho miasa sy monina eto Madagasikara. Ny andindin'izay aretiny Nelarana Efson. Nandritra ny fivoriam-be sy fanankatonana nisy fivoriana ara-potoana faharoa ny anteny miram-pirenena no nanamafisany filoha ny anteny miram-pirenena fa anao ny asany atrantry ny pan FFKM ary anaraka ny zava-misy eto amin'ny firenena aoriana izao fifidianana izao. Nandritra izany sy no nanaovany nisy filoha ity androm-panjakana ity nisy fampitana nisy afatra momba ny fiainam-pirenena. Izahay eto amin'ny anteny miram-pirenena moa dia ny voy sy ny katsaka mandrakariva ny fitonina eto amin'ny firenena. Fironan-kevitra mahakasika izany ihany ny antony antso ho fifampiresahana natao irendy ary tafiditra raha teo ao amin'ny atao hoe diplomasia parlementaire. Tsy mbola andro raha teo izany fotokevitra izany, tsy mbola lany andro raha teo izany fotokevitra izany, satria tsy azo hisakisaina meloha ny vokatry ny fiforetana ao anatiny, na koa hoe frustration. Aleo soroka toy izay mitsabo ary andraikitra efa-niraisina ka atao toy ny oririka namonosan-tsira masahana hatrany fosa. Anterina hatrany fa tsy fanoerana ny fitondrana fotokevitra io fa fikatsahana fitonina mandrakariva. Amin'ny mahatany republikana izay mandala ny demokrasia ny Madagasikara raha teo dia mananjo haneho ny heviny ny rehetra. Isan'ny zava-dehibe andrasana amin'izao fotoana izao ny fifanakaloza-kevitra mba hisi ny fitonina sy filaminana miorina amin'ny fihavana. Akoatra izay, ilaina ihany koa fa ny fametrahana politika mazava amin'nisy fifehezana nisy arivo-doza sy ny fiatrehana izany sy antony iamafy nisy arivo-doza amin'nisy ataona hoavitra ny fanazavana. Mila jerena ihany koa fa ireo fako marobe manerana ny tanàna amin'izao fotoana izao. Notsindrindry manokana tamin'izany nisy firongatry nisy tsy fandriampahalemana nefa feno mpitandro ny filaminana ny tanàna hoy izy indrindra ny eto Antananarivo renivohitra. Ny endrika tsy fandriam-pahalemana tatoato izay. Misy amin'ny endrika maro samihafa zany ary mivoatra mihitsy ny mpanao ratsy. Maro ny fanafian-dahalo amin'ny resaka
alatonga ao koa reo tranga samihafa toy ny misy any amin'ny distrikany Akazobe, distrikany Vondroso, izay ahitana ny fakankery ny kidnapping, fanapahan-doha. Akoatr'izany dia lasivatra ny fanapihana amin'ny tambasy matetika ireo mpanao casse-pointe andrenivohitra, ny fisolokiana anatiny finday moa dia tsy tenena itsony. Mirongatra ny tsy fandriam-pahalena, nipetraka ny fanontaniana, inona no anton'izany? Feno manenika ny tanàna anefa ny mpitandro volamena. Nipetraka ny fanontaniana, ampomalala samy mieritreritra any anatiny ny tsirairay. Satria dia ho sanatria be, dia ho voaozona ho vahoakana mandrakariva no hiaina ny vahoaka malagasy. Nipetraka ny fanontaniana. Tamin'ity fivoriana ara-potoana faharoa ny anteny meram-pirenena ity, miisa 4 ny volavolan-dalàna tonga teny amin'ny anteny meram-pirenena, 3 no landy ary hanaemitra ny fandiniana ny iray. Tolo-dalàna miisa 4 kosa no tonga teny antoerana ary 4 no lany ary naemitra amin'ny fotoana hafa ny fandiniana ny roa avy. Nandritra ny lanonana fanankatonana tamin'ny fomba ofisialy ny fivoriana ara-potoana faharoa tamin'ity taona 2024 ity no nanaovany ny filohan'ny anteny meram-pirenena ny tatitra ny asa vita nandritra ny fivoriana. Hodinina amin'ny fotoam-pivoriana manaraka indray ny lalàna tsy landy tamin'ity fivoriana ity. Sy tonga nanatrika izany ny Prime Ministra lehibe ny gouvernemanta Tsay Christian fa ny ministra ny fitsarana no nisolo tena azy. Tonga nanotrana ny lanonana fanankatonana tamin'ny fomba ofisialy kosa ireo masovofo miasa sy monina eto Madagasikara. Tsy lara-pamena ho an'ny Andry Rajoelina sy ireo mpanarady amin'ny fampihavana am-pirenena. Na ina indray ny isan'ireo mpikambana eo anivon'ny CFM na ny Conseil du fampihavanana malagasy. Nofehezina ihany koa ny fotoam-piasana nanomboka izao araka ny lalàna lonanin'ny anteny miera. Manoloana izany nambaran'ny filohan'ny CFM teo aloha Marc Alphonse fa izao fotoana izao no tena ilaina ireo mpikambana eo anivon'ny CFM. Fanadihadiana entiny Iona Saina. Aiza hoeza ny ametrany Andry Rajoelina sy ireo mpiaradia amin'ny fihavanana eto amin'ny firenena. Raha ny hita aloha tsy zava-dehibe, tsy laharam-pamena ho an'ny loko volomboasary izay resaka fampihavanana ny malagasy izay fampihavanana amin'ny pirenena. Profon'izany nandanin'ireo anteny mera roa izay ny IRD no mitana ny maronisa ny lalàna 820 mamaritra ny rafitra vaovao eo anivon'ny komitiny fampihavanana malagasy na ny CFM. Araka io lalàna no lanina tsy nasipantsiny io na enao 20 ny mpikambana rehetra eo anivon'ny CFM raha toka 330 izany teo aloha izay ahitana solotena 9 isaky ny faritany ka ny 5 ho tendreny ny filohan'ny Repoblika. Noferana ho 5 ihany koa ny mpikambana ao anatin'ny bromaritry ny komitiny fampihavanana malagasy raha 7 izany teo aloha. Na enao hoe fataona ny taom-piasan'ny mpikambana ao anatin'ny CFM manomboka izao raha 5 taona teo aloha. Ampanano sarotra ireo izay ho mpikambana vaovao miisa 240 ny IFN Madagasikara raha 330 aza teo aloha tsy mbola nafe izany fa ihany koa anatina fepitaona fohy. Ny fampihavana-pirenena dia zavatra maharitra. Ça ne se décrète pas. Dia tsy resaka politika ihany izy io fa misy ny lafiny ara-tsosialy, misy ny lafiny ara-toekarena ary misy ny lafiny ara-tantara. Zay zavatra zay mila fanadihadiana lalina ka iny moa ny tapaka fa hoe ahena zahay niany azy tao na ray isaky ny région aza dia fa sahirakirana satria zahay nampiatra ny lalàna. Na eny izy io ho ray isaky ny province ho sahirakirana ihany ny mpikambana vaovao ao satria raha olona ataontsika hoe avy any midongy ve ny isahana ny aty tsara zaza aty afandriana sy ny any ambato finandrahana hatrany iakorany hanahirana ihany. Fa ny tsara marina dia ao amin'ny andinin'ny fahatelo amin'io lalàna eo dia tokony apetraka ny rantsamangaika any amin'ny région sy any amin'ny commune. Hatao ve izy io? Tsy mipetraka zany le hoe
souci d'austérité na fititsiana no nanenana ny mpikambana ho aminy. Ny mifanohitra tamin'izao no nandrasana hoy ny faneho-kevitra hatrany indrindra manoloana ireo rekomandation maro efa nataony CFM teo aloha. Tokony nampitombona ny fahefana ahafahana manao ny asa araky ny tokony ho izy fa tsy sakasakanana sy salotsalovandreo androm-panjakana hafa ka nampikatso ny raharaha. Nanahirana anay nanao recommandation zahay satria zay nomeny lalàna anay ary izy io tokony ho valiny exécutif eo anatrehany parlement zany hoe raha io zany tokony hamafisina bebe koa mba hisy force exécutoire ny fanapahan-kevitra avy ao amin'ny CFM. Misy tokoa ny fifandirana ara-politika, misy ny fanoheran-kevitra maro samihafa eto amin'ny firenentsika. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe raha matetika tsy dia isa loatra ny nametrahan'olona an-kevitra fa hoe ilaina ve sa tsy ilaina ny CFM. Raha amiko manokana dia fotoana mihitsy zao no tokony ilana ny rafi-panjakana ohatran'ireo. Hanao ny asany bebe koa dia eo moa zay manaraka eo ny hoe firy ny isany sy ny sisa. Fa raha amiko manokana dia tena ilaina ka ilaina izy io mba hisian'ny fitoniana, hisian'ny stabilité, hisian'ny apaisement eto amin'ny firenentsika. Fa raha tsy misy ny fitoniana dia resaka fotsiny ny resaka fampandrosoana eto amin'ny firenentsika. Ena maso no tsy nanaforana ny fitondrana rajolina avy hatrany ity komity ny fampihavanana malagasy ity hoy ny mpanara Vaovao. Raha tao anatin'izay 10 taona izay nahavaivay ny fanaratsiana sy ny tsikerana azo ny CFM ny amin'ny tsy fisiny ny vokatra azo tsapahitanana. Fantatra ankehitriny fa noho ny fahefana tsy nomena azy ireo no tsy nahafahana nanatanteraka ny asa araka ny tokony ho izy. Maro ihany koa ny sakatsakana mivantana sy ankolaka nataon'ireo rafi-panjakana hafa teo amin'ny fanohizana izorana mankany amin'ny fampihavanana. Ankehitriny vao maika na ena ny isan'ny mpikambana sy ny fiampitoam-piasana ary ny fahefan'ny CFM izay inona fa vao maika tsy ahazoana vokatra eo amin'izay fampihavanana nametrahana ity rafitra ity izay. Fampihavanana, fihavanana izay isan'ny nampiavaka ny Madagasikara maneran-tany noho izao amaivanana tsikelikely izao. Savy eo ny mpanara Vaovao misy ifandraisana amin'ny tsy mahamalagasy intsony ny filoha no antony izao fanapahan-kevitra izao. Any rajoelina izay tsy ahivona tsy tonga hatrany tamin'ireo fiaonana nanasany ny hery-velona maro teo tamin'ny firenena azy na ireo ray aman-dreny ara-panahy na ireo ray aman-dreny ara-drazana. Efa tsy zava-dehibe intsony ve araka izany izay fihavanana izay tsy ilana ny fifampitoniana sy ny fifampiresahana eo amin'ny samy malagasy izorana mankany amin'ny fitoniana. Mamofofona kriza nefa ny firenena taorian'ny fifidianana natao amboletra farany teo ary ho sarotra ny sy ny fitoniana raha nitoetra raha ankehitriny. Fitoniana izay andry iray lehibe tsy azo idivirana raha izotra mankany amin'ny fampandrosoana ny tanjona. Tsy isy anefa fitoniana io raha izay fanapahana ny fanesy tatoato izay miampy izao tsy fanomezana lanja ny fihavanana ahafantarana ny malagasy izao. Eo amin'izay pejiny politika izay hatrany manakaiky ny fotoana nanatanterahana ny fianianany Andry Rajoelina etsy Mahamasina miakatra ihany koa ny maripana sy ny faneho-kevitra manoloana ny tsy fananana zom-pirenena malagasy. Tsy ekena ho ireo ray aman-dreny ara-drazana ny fanibazibana ny asin'ny tany sy ny firenena amin'ny fitondrana vazaha any Madagasikara, indrindra fa olona tsy manana fa tsy zom-pirenena firenena nanjanaka antsika nandritra ny 470 taona. Iona saina. Olona tsy manana zom-pirenena malagasy nanitsakitsaka sy manitsakitsaka ny lalam-pandrinana no anao fianianana eo anatrehan'izay lalam-pandrinana izay amin'ny sabotsy izao. Any Rajoelina izay nanary ny zom-pirenena malagasy ary nisafidiny ho frantsay nanomboka ny taona 2012. Sy mety diso ny zavatra nataony ambaratonga am-pahefana. Eo masy mahatonga antsika hiteny hoe nandova rafitra kolonial. Zay le structure coloniale manantanteraka baiko. Angamba masika be ny teniko raha avy an-trano dia mamaly aho hoe raha ny tena marina zany io présidentsika io izy vazaha io sy président république izy io fa gouverneur général. Inona ny antony? Satria izy vazaha. Dika zay nitanitsika zany sahala hoe sy gasy zany izy mitondra fa gouverneur général mitovy amin'ilay gouverneur général taloha reny. Zanatany iny zany tsika. Da voazanaka faizay zany tsika.
endrim-panjanahana vaovao no tia napetraka eto amin'ny firenena amin'izao filoha tsy malagasy hitantana mandritra ny 5 taona izao ho iatrany ireo ray aman-dreny ara-drazana androany. Tsy isy firenena anaiky entin'olona tsy mizaka ny zoam-pirenena izany eto ambonin'ny tany ary tsy ho eto Madagasikara no anaovana izany hoy nefa niokevitra. Ary fantany koa fa tsy ho tian'ny malagasy tsy hanaiky an'izany ny gasy hoe vazaha hitondra ny firenena malagasy nefa maro ny olona maty noho ny fidiana contre ny colonisation française io. Nanomboka tamin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo maro ny gasy maty nanohitra ny colonisation française. Na hatramin'izao mbola misy manohitra an'io. Ka tsy maintsy mifidy izy. Na izy mijanona ho malagasy, na izy miala amin'ny zoam-pirenena frantsay, na izy miala amin'ny fitondrana ny firenena malagasy fa mijanona ho frantsay. Amin'ny fiteny frantsay dia hoe c'est antinomique. Rehefa malagasy ianao dia afaka mitondra ny firenena malagasy. Fa rehefa frantsay ianao na anglisy ianao na sinoa ianao na russiana na n'importe quoi autre, tsy mahazo mitondra ny firenena malagasy. Ny etikany tsy misy, ny etikany tsy misy ary ny bonne foi tsy misy. Manana pouvoir lehibe mihitsy ny filoham-pirenena. Chef de la magistrature, chef des forces armées, chef de l'administration. Ka zany aniny tsy mampety azy. Ahoana moa ny gasy indépendant no tadiavinao frantsay no ibaiko azy. Tsy mety zany. Maro ny otafady natao teto amin'ity firenena ity, maro ireo fanimbazimbana ny asana sy ny fizin'ny tany, fa tsy mbola nisy lehibe toy ity tranga ity. Ny tolona nataon'ny malagasy teto 7 taona lasa zay no tena niainasika azy ny 47 zany. Ny tena marina tsy vita io tolona iny. Raha indonésien sika angamba ataoko hoe saripady aminy hoe iaiko hoe sy indonésien no hitondra. Raha gabonais olona tsy gabonais ve nitondra torak'izay koa ny feon'ny ray aman-dreny gasy tsy mendrika ny tegna zany. Mbola hanasoaso olona manana zoam-pirenena hafa no mitondra n'ity gasikara ty. Na ny hasin'le tany fotsiny ary misy hasiny Madagasikara dia voaisakesaka zany zay. Ny hasin'le firenena voaisakesaka ny hasin'le firenena. Tokony tsara tena iandrajoelina raha ny fanazavana hatrany, indrindra manoloana ny famerimberenana ny hoe ditandrazana. Tsy tokony andry ny malagasy andray fanapa-kevitra eo amin'ny toerana ity filoha ity. Madagasikara izay manana ny fiandrianany ary tsy maintsy arovana hatramin'ny farany hoy ny faniokevitra ireo ray aman-dreny ara-drazana. Tsy ara-dalàna ary tarika korotana eto amin'ny firenena ny fianianana izay kasain'ny filoha Andry Rajoelina ho tanterahina rahampitso. Hoy ny fanehoan-kevitra ireo mpanao politika izay nanaovana fanadihadiana. Nambaran'izy ireo fa amboletra ny fifidianana izay natao teto amin'ny firenena ny fa 14 Novambra lasa teo. Ny ankamaroan' ireo mpanao politika izay efa nanamafy fa tsy azo ekena ny mpitondra tsy manana zoam-pirenena malagasy intsony. Fanadihadiana entiny Christian Dimby. Hitarika korondana sy savorivory eto amin'ny firenena ny fikasan'ny filoha Andry Rajoelina hanatanteraka fianianana rahampitso eto amin'ny kianja amin'ny Barea Mahamasina hoy ny fanehoan-kevitra ireo mpanao politika izay nanaovana fanadihadiana. Nanamafy ny teo anivon'ny antoko-kitana fa amboletra ny fanatanterahana ny fifidianana izay natao teto amin'ny firenena ny fa 14 Novambra lasa teo. Ety farany izay nilaza fa tsy ara-dalàna ny fianianana izay kasay natao. Voalohany aloha le investiture amin'ny 16 io aminay CRN sy ara-dalàna satria fifidianana natao amboletra io. Ny teny daholo ny ray aman-dreny ara-draza, ny teny ny président assemblée namorany le fikambana io sy mety, ny teny société civile, ny teny vahoaka malagasy daholo hoe aza mbola atao aloha io fifidianana io na letriany. Zay revinareo zany ny résultat aussi 11 millions des électeurs, 2 millions sy 3 millions kory ny azo. Amin'ny 2 millions mbola alatra ambola fifidianana fagnovana PV. Dikan'izany sy crédible zany io. Ataotao foana zany io investira io. Ka ny any ivelany mahafantatra an'izany problème daholo. Ka na anao ina anao zany anao ina dia mba misalasala ny any ivelany hoe anatrika zavatra sara-dalàna.
ankoatra ny tsy fanaran-dalàna sy ny osika nandritra ny fifidianana farany teo tsy azy ekena-trano hoy ny teo anivon'ny antokazo VM ny mpitondra izay efa nanarany zom-pirenena maha-malagasy azy raha ny fanazavana hatrany hoe tena ikenina sainy malagasy fe zany hoe olona tsy mizaka ny zom-pirenena malagasy na mizaka zom-pirenena hafa no hitantana amin'ny firenena lehibe zany eo amin'ny foto-kevitra lehibe zany eo amin'ny firenena na firenena iza na firenena iza amiko avekona mandeha amiko zany tena tokony sin'ny référendum raha ohatra ovany zany hoe eny ary fekentsika malagasy fa na inona na karana na fazana sinoana inona dia afaka mitondra ny firenena malagasy fa tsy raisina amin'le maha-olona anankiray zay mantsy manahirana zao fa zany tena zavatra foto-kevitra lehibe sotoavina lehibe eo amin'le firenena ny ano zany eritreto fotsiny any amin'ny firenena hafa tsika moa mijery foana amin'ny frantsay dia manananana ny olona tsy tia frantsay nareo tsy any akory ny hevitra fa eritretintsika ve androany misy olona mana nationalité hafa no mampa-frantsay azy dia andeha hilatsaka ho frantsay mety tsy d'origine française izy fa naka nationalité française izy dia zay ny zony fa ny antsika nivadika amin'izay tsy mitovy ny origine anao sy ny nationalité anao ka zany zavatra atevitra lehibe ary ampisaraka ny malagasy io tsy aivina maro ireo rafitra sy fikambanana isan-tsokadiny nefa naneho tsikera manoloana amin'ny fandikan-dalàna izay nataon'ny mpitondra isan'izany ny filohany antemera-pirenena ny ray aman-dreny ara-drazana sy ara-panahy teo ihany koa ireo vondrona sy fikambanana maro samihafa isan'ny efa nanamafy izany ihany koa ny collectif des candidats sy ireo vahoaka miaradia amin'izy ireo ho fanoerana izany indrindra no antony nanaovana ny hetsika fotsy raha tsy aivina ity tolom-bahoaka ity izay mikendry ny amerenana ny Madagasikara mahatantan-dalàna sy ny fiandrianam-pirenena dia izay koa mamarina ny tapany voalohany fampahalalam-baovao mamy fotoananao azy ao aoriany dokam-barotra fohy. Studio 58 manolotra ho anao Reko en concert ho fankalazana ny fadimy taona antarika ny alahady 17 décembre amin'ny telora tolakandro ao amin'ny sisisika mena ny tapakila hitanao amin'ny ticketplace.io na eny amin'ny boutique machine rehetra balcon 15 000 ariary simple 25 000 ariary réservation 35 000 ariary VIP 50 000 ariary Reko en concert ny alahady 17 décembre amin'ny telora tolakandro ao amin'ny sisisika mena sponsor officiel Materoto. Ce n'est pas n'importe quel rasoir Bic. C'est un Flex 5, doté de 5 lames. Enfin, plutôt 6. Chaque lame s'adapte au contour de votre peau, tout en douceur. Même sous le nez, en toute facilité. Sa sphère métallique améliore l'équilibre pour un rasage parfaitement contrôlé. Je garde toujours le contrôle. Bientôt. Bic Flex 5. Révélez le barbier en vous. Recherchez-vous l'élégance, le prestige et le style inimitable? La boutique des marques vous attend. Nous vous proposons une large gamme de marques de sacs, chaussures et divers accessoires pour satisfaire votre style. Adidas, Fossil, Lacoste, Lancel, Michael Kors, Nike, Tommy et d'autres marques les plus appréciées. Venez découvrir notre boutique des marques à Antalmine. Téléphone 034 81 978 01. La boutique des marques vous attend. Passez un super Noël avec la super app Mvoul. Du 4 au 21 décembre, utilisez la super app Mvoul pour transférer, acheter du crédit et payer vos factures. Et gagnez jusqu'à 5 millions d'arières pour faire plaisir à vos proches. Qu'attendez-vous? Téléchargez vite la super app Mvoul sur Play Store ou Apple Store. Mvoul, simple, immédiat et sécurisé. Fahilako mon premier yaourt ihany hono niazy yaourt vita malagasy azo avy amin'ny ronono no nikarakarain'ny Fahilako ilay namana akaiky ny neny yaourt natokana ho an'ny ankizy manampy azy amin'ny fitombony be protéine ery mitondra ny vokatsoa natoraly ny ronono sy ny tsara indrindra avy amin'ny kombam-barim-bazaha sady matsiro no malefaka ery Fahilako mampitombo ny ankizy amin'ny fifaliana foana.
Tavaverina indray ato amin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV mamerina ny araba tomboko lahy sy tomboko vavy asaika hatrany ianao anaraka ireo vaovao hatramin'ny farany hanoizatsika izany ary dia mitohy hatrany fanehoan-kevitra mikasika ny fianianana izay atao rahampitsona aneo ny heviny manoloana izany ny profesora Rasolofo Rene ity farany izay nanamafy hatrany fa tsy maintsy ho hita ny marina rehetra mikasika ny fividianana atao amboletra ny farany teo raha itsika ny fanampanazavana mikasika izay. Fa rehefa mitombona rehefa tsy mitombona ary tsy maintsy tadavina ny fomba rehetra amongorana zao endrim-pitantanana bonitolo atao teryvaimanta olazaina fa haradalana nefa piratsikombakomba amin'ny nobetsaka tsy azo ekena raha ianao be ny tanàna voafidy aradalana any amin'ny faritra sy tanàna na voafidy anao na mpanolo-tsaina antsoina ndia mafany lapa ny lotondreo ndia mafany sary ny lotondreo am'izany hoe endrim-pitantanana zao va mikoropaka lany fanahy satria azo isaina ny filoham-pirenena tonga voalaza fa hanatrika an'io investitura io na fametrahana ny fomba ofisialy malahelo ny tany sy mifanjakana farany taona izao vanim-potoana tokony iandrandrana zavatra tsara sarobidy satria ho avy ny taom-baovao fa raha zao no mitohy tsy misy taom-baovao vanina eto ny antony mpangala bato no mihevitra ny tenany hitantana ny Madagasikara teniko zay professeur Rasolofo Rene ary tsy mivadika am'izay hatramin'ny farany raha tsy hitany marina tsy mendrika. Lisitra iray ihany no misy ny be ny tanàna sy ny mpanolotsaina miankina amin'ny isam-pifidy ny seza azon'ireo mpanolotsaina araka ny fanitsina ny lalàna mikasika ny vondrom-bahoaka itsinja ra-pahefana natolotry ny loholon'ny Madagasikara omaly araka ity tolo-dalàna ity navadika 5 taona ny fotoam-piasan'ny vondrom-bahoaka paritra itsinja ra-pahefana Nela Ranefson. Andin-dalàna miisa 5 hata amin'ny lalàna efa nisy teo aloha foanona sy ny loholon'ny Madagasikara fantsina aka nanaovana tolo-dalàna izay hianatolotra ka lany teny anivon'ny anteny mera-pirenena omaly ny lalàna makasika nisy vondrom-bahoaka paritra itsinja ra-pahefana izany isan'izany nisy fampitomboana ho 5 taona ny fotoam-piasan'ny bentanàna sy ny mpanolotsaina nisy fanaovana ny scrutin en deux listes na lisitra no afidina aka lisitra iray ihany ny bentanàna sy nisy mpanolotsaina androany nitondra fanazavana misimisy kokoa mahakasika izany ny loholon'ny Madagasikara izay nanolotra ity tolo-dalàna ity. Ny fomba fifidianana zany dia nitondra asantsika ihany koa fanatsarana. Nisy fotoana ny ainatsika teto amin'ny tany sy ny firenena fa ny lista ny conseiller dia nisaraka tamin'ny lista ny olona izay mieritreritra ho atao be ny tanàna ary ilay be ny tanàna tsy lany dia nivadika ho membre amin'ny conseiller izay tena nanahirana ny fomba ny ainana satria tsy mitovy jery reo matoa misy candidat roa telo efatra maromaro dia samy manana n'izay politika tiany hoentina ampandrosoana ny faritra anankiray tsy lany ary tsy maintsy olona ray ny lany ilay tsy lany zany lasa nanelingelina ny fanatanterahana ny politika mpampandrosoana izay tian'ilay be ny tanàna lany ho tanterahana ka dia nataonay ihany koa ny tolo-dalàna hoe lay olona tsy lany dia mijanona tsy lany lay tête de liste zany fa lay membre ao anatin'ilay liste kosa lay composé anatin'ny liste dia afaka izy ireo ho lasa conseiller au prorata an'ilay manaja an'ilay atao quotient électoral iny zany hoe ireto ny nombre en votant ity ny suffrage exprimé zao ny nombre de siège à pourvoir dia eo zany tsika mahita an'ilay isam-bato ahafahana mahazo seza anankiray arakaraka ny seza izay misy amin'ilay toerana. Araka ity lalàna ity hatrany natao 5 taona ihany koa fa ny fiam-pitom-piasany nisy lehiben'ny faritra sy nisy gouvernora miandry ny fankatoavana avy amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana araka izany ity lalàna ity izay hialanteny amin'ny vonisy anteny mera-pirenena omaly zay ivona tsy miatra amin'ireo bentanàna sy mpanolotsaina izay efa mamita ny fotoam-piasany amin'izao ity lalàna voalany ity.
Natsikafony tambazotra maliny eo anivon'ny Transparency International androany endrika fisehoan'ny kolikoly eto Madagasikara tamin'ny alalan'ny fampirantiana sary teny amin'ny musée de la photo Andohalo. Nambaran'izy ireo tamin'izany fa ilaina ny fanamafisana ny ady amin'ny kolikoly ho fampiroboroboana ny farim-piainan'ny mponina tsirairay avy. Fanadidina entiny Christian Dimby. Tokony ho lara-pahamian'ny fanjakana malagasy sy ny mpisiatra rehetra ny famongorana ny kolikoly izay efa mahazo vahana tanteraka amin'izao fotoana izao, hoy ny tambazotra maliny eo anivon'ny Transparency International androany. Manoloana izany, natsikafony'ity tambazotra ity tetsy amin'ny musée de la photo Andohalo tamin'ny alalan'ny fampirantiana sary ny vokatra izay notanterahana nandritran'izay 5 taona nisian'ny fikambanana izay. Tamin'ny 5 taona lasa ohatr'izao no namoronan'ny Transparency International ny tambazotra maliny izay ivondronan'ny mpanao gazety mpanatsikafiny. Tamin'izany fotoana izany dia investigation anankiray momba ny resaka bois de rose no natao dia teo no nahitana hoe raha tena namafy an'ity ady amin'ny kolikoly ity dia tsara miara-miasa mpanao gazety izay matianina sy manira anao an'izany resaka investigation izany dia joro teo zany le natsangana teo zany le réseau malina nantsona izay mpanao gazety liana dia nanao an'ilay investigation amin'izay. Dia androany moa zany no natomboka tamin'ny resadresaka niaraka tamin'ny mpanao gazety manao investigation izay tontolo ny asa fanaovana gazety mpanatsikafina izay. Ankoatra izay, hiaran'ny raha matahora sy nitsindry amin'ireo olo-mpanjakana ambony ihany koa ireo mpanao gazety manao ny asany amin'izao fotoana izao. Indrindra eo amin'izay fitrandrana vaovao sy ny fanapariana ny trangana kolikoly izay raha ny fanazavana hatrany. Izay kolikoly izay mihitsy ny kolikoly dia miteraka fomba fiasa anankiray izay ny principe voalohany dia mangina, tsy miteny. Arovana hatramin'ny farany ilay intérêt izay dia miteraka olana izay fitrandrahana vaovao. Izay moa olana mpanao gazety amin'ny ankapobeny zany hoe rehefa izay ilay olana dia hatrehana ilay izy ary tadiavina solution. Fa ny tena mampatahotra kely amin'ilay investigation ilay resaka menace physique sy ny resaka ny intimidation etsy andaniny sy eo koa ilay hoe le harcèlement et harcèlement juridique izay hainareo tsara manomboka miamidy ny espacena expression amin'izao fotoana izao. Ianareo mpanao gazety mahita hoe manomboka misy olona vao antso matetika dia lasa ao anatin'izay zavatra izay mampitombo an'ilay ayay ihany koa amin'ilay sécurité an'ilay mpanao gazety kanefa moa efa izay ilay asa dia atao zany ilay izy. Natolotra androany tetsy amin'ny musée de la photo Andohalo ny vokatra izay nototosain'ny tambazotra maliny eo anivon'ny Transparency International teo amin'izay fanatsikafona ny trangana kolikoly misy eto Madagasikara izay. Mikasika ny olana eto andrenivohitra kosa indray dia ratsy ny kalitaon'ny lalana eto Madagasikara noho ny tsy fanarahana ny fenitra takiana amin'ny fanarahan-dalàna ho ny teknisiana iray. Nanaovana fanadihadiana maro tamin'ireo lalana voalaza fa nirosona ny fanamboarana azy amin'izao fotoana no simba sy tsy maharitra raha ny hita eto Antananarivo sy ny manodidina. Fanadihadiana mikasika izay entiny Daniela Minoasson. Ankoatra ny feno lavaka, politika sahady ny akamaroan'ireo lalana namboarina, nafana nandray ny lalao nosy farany teo iny teto Antananarivo sy ny manodidina. Isan'izany ny eny amin'ny 67 hektara mihazo ny poste, Sapanana Itosy mihazo ny Senam, Andavamamba, rond-point Ampasika hihazo ny 67 hectares sud, rond-point lycée technique, 4 chemin Vatobe, Ambanidia hihazo ny ekara, Antsakaviro sy ny Maroafa. Ankoatra ireo, raha tokony ho fer-douze no ampiasaina amin'ny fanamboarana dalao, latsaka izany no hita ka antony masimba azy avy hatrany raha vao lalovan'ny fiara matetika na lalovan'ireo fiara vaventy. Amin'ny ankapobeny, tsy misy lalana fivoahan'ny rano ireo lalana ireo, lalovan'ny fiara vaventy, fa ihany koa fanaovana beton tsy araka ny tokony ho izy sy ny maro hafa. Tsy manaraka ny fenitra takiana amin'ny fanamboaran-dalana ny kalitaon'ny lalana eto Madagasikara, indrindra ireo lalana voalaza teo aloha ireo, ka antony mamora simba azy ho ny teknisiana nanaovana fanadihadiana. Ankoatra izay, kitotoy ihany koa ny fanamboaran-dalana izay atao anatin'ny fotoana fohy, tsy misy ny fanarana ireo dingana sy atanatohatra, azona lalana manaraka izay fenitra takiana izay. Io zany raha malala ny zava-misy amin'izao fotoana izao fa tao anatin'ny fotoana misy nanamboarana ny lalana zany teto Antananarivo renivohitra aloha ny hitantsika dia amin'ity izy misedra olana dia hita eny ny zany ny zavatra tsy mety rehetra mahakasika izay zavatra izay dia hitantsika zany fa mankalitao resahana
dia misy tsy dia ao anatin'ny norme loatra izy ireny amin'ny ankapobeny. Raha miresaka norme aloha zany tsika dia mazava ho azy zany rehefa misy zavatra tokony ho amboarina dia tahaka ny aretina rehetra ihany dia any amin'ny fototra no jerena meloha. Zany hoe jerevantsika zany hoe mitombona amin'inona tokoa moa zany ilay lalana amboarina, mety misy rano ve ao, mety misy lavaka, mety misy andehanana rano matetika sa inona ny olana dia iny zany aloha ilay tena voalohany dia avy eo manaraka azy amin'izay zany ny koso maro isan-karazany izay amin'ny asa fanaovan-dalana moa zany samy malavadolo misy koso maromaro ny fanaovana lalana fa dia amin'ilay koso de roulement ihany no tena hoe mahasatra antsika dia iny ilay anisan'ny mahatonga ilay hoe vetivety dia sy mba ilay lalana noho izay anton'izay satria tsy voakarakara any amin'ny fototra mihitsy zany. Izay anisan'ny tena manimba an'ilay izy. Manoloana izany, vahaolana ny tokony hikojakojana ny lalana matetika, fa indrindra ny fampiasana ny chaussée rigide na ny lalana vita amin'ny béton hampamafy azy sy hampaharitra azy kokoa hiatran'ny fanazavana. Antsika eto andrenivohitra aloha zany ilay lalana izay tena be mpandeha be indrindra, tsara kokoa ny anaovana an'izy ireny no anisan'ny mafy. Zany hoe ilay chaussée rigide zany betanenina zany ilay hoe lalana vita amin'ny béton zany mba hampaharitra azy kokoa. Fa ilay fanaovana an'ilay fikojakojana ny lalana ihany koa tena tsara mihitsy amafisina satria misy tsy fikojakojana ny lalana ihany koa anisan'ny mahasima vetivety an'ilay lalana izay satria raha ohatra misy lavaka kely ataoko hoe 10 cm eo ka tsy amboaritsika ilay izy dia lasa mitatra ngeza be ilay lasain'izay ilay hoe lavaka dinosaure izy ny filazan'ny olona azy zany hoe fa lasa lavaka be mihitsy ilay izy izay vao traitena dia sady manimba ny ataoko hoe ny économie ihany koa satria maro be ny akora farana rehefa manomboka mibetsaka ny zavatra ilaina dia ny vahaolana zany tsotra ihany voalohany aloha zany fikojakojana ny lalana amin'ny fotoana kokoa mampeta izany. Misy periody izy io 3 enina na eny hatramin'ny 20 volana zany fa tsy avela hoe ho simba be dia ny faharoan'izay ihany koa lasaiko teo ny fampiasana chaussée rigide na ilay lalana vita amin'ny béton izay maharitra kokoa noho ny lalana goudron. Nefa moa tsy haiko inona ny antony tsy dia mbola hanaovana izay vahaolana izay aloha tsy eto amintsika amin'izao fotoana izao. Tsy ivana, tsy mbola nisy ny fanamboaran-dalana goavana miainga any amin'ny fototra izay manaraka ny fenitra fanamboaran-dalana teto Madagasikara raha toa ka fanampenan-davaka. Asa fanamboarana tanatin'ny fotoana fohy no nisy hatramin'izay. Tao anatin'izay 5 taona lasa izay, lalana pavé no azo lazaina ho betsaka kokoa noho ny lalana goudron raha ny lalana vaovao nataon'ny fanjakana tao anatin'izay fotoana izay. Ho any amin'ny faritra boeny vetivetiksika anatin'ity fanadihadiana manaraka ity mitsahatra mandritra ny 2 volana manomboka anio 15 Decembre amin'ny sasakalina ka hatramin'ny 15 Febroary izao ny jono an-dranomasina eny amin'ny Matsabory ao anatin'ny faritra boeny no io fotoana io fanatodrizan'ireo trondro na ireo hazan-dranomamy tsy voakasika izany kosa ireo olona manana dobo fiompiana trondro manokana. Anja Robert Kolo TV Majanga. Mitsahatra manomboka anio fa 12 ny volana Decembre misasakalina hatramin'ny 12 ny volana Febroary 2024 ny fitrandrahana amin'ny endriny rehetra ny jono an-dranomamy eny amin'ireo Matsabory atao anatin'ny faritra boeny. Natao moa zao lalana izao ny antony dia mandritra ny fotoana izay voafaritra ny fa 12 ny volana Decembre 2024 ka hatramin'ny fa 12 Febroary 2024 dia eo no hita fa manatody zany ny trondro na ny hazandrano eny anivon'ireny ranomamy ireny ka tokony eo zany no iarovana azy ireo mba tsy halantaranaka an'izay hazandrano izay. Marina moa fa ny ranomamy rehetra na Matsabory ritra na ny tsy ritra na ireny renirano reny dia tafiditra tanteraka ao anatin'izay didim-pitondrana izay avokoa. Tsy voakasika izany kosa ireo olona manana dobo fiompiana trondro. Toerana fiompiana trondro dia afaka azondreo atao tsara raha manana fahazon-dalana izy ny mivarotra ny trondro izay ompiny eny anivon'ireny toerana mpisakafoana ireny na eny anivon'ireny toerana izay ompiny trondro ireny. Eo ihany koa an'ireo ataontsika hoe toerana mpamokatra trondro izay maniry ny amoaka ny vokatra any ivelan'ny distrika
dia azondreo atao tsara ihany koa manao an'izay asa izay fa tsy maintsy maka ny fahazondalana ety anivon'ny fitaliavam-paritry ny jono sy ny toe-karena manga. Ankoatran'izay nefa dia ho an'ny fotony dia azo atao ny manjono raha ho amin'ny ataontsika hoe jono ara-tsakafo no atao. Tsy maintsy manao ny fanambarana ny tahiry eny amin'ny sampandrarany ny jono sy ny toe-karena manga mialohan'ny 12 ny volana Decembre 2024 izao kosa ireo mpanangom-bokatra hazan-dranomamy ato anatin'ny faritry Boiny. Mitony tsindry sy raha matahora atao amin'ireo vahoaka sy mpapaneno lakolosy ao amora tsy avy sambavatra amin'izao ary efa tafakatra 3 ireo voasambotra bodrin'ny manam-pahefana ny tany ravana tsy misy taratasy ny trano fonenan'ireo mponina antony sy aneken'ny vahoaka ka izao samborina avy hatranyizao ireo miaro ny fanadihadiana. Eto mora tsy azo sambava olona enina no samboriny zandary ny volana Oktobra teo, 4 ny volana Novambra ary 3 hatramin'ny androany ireo nosamborina tamin'ity Desambra ity. Vahoaka miaro ny trano sy ny fananana tsy manaiky ny anaovan'ireo mahitahita barofo mangalatra ny tany ny ireto nosamborina ireto. Tonga hatramin'ny fanaovana raha matahora sy tsindry amin'ny endriny maro samihafa atao amin'ireo firaisamonim-pirenena sy mpapaneno lakolosy ny raharaha izy ireo izay tsy manaiky ny fandikan-dalàna. Dia magnotany tegna za hoe ziska friagna le raha ho tapitra sa vahoaka jiaby avy aty Moratsiazo nandeha samborigny tsaraikaraiky. Samborigny zay tiagna samborigny, zay tiagna halagna, zay tsy manambola, zay tsisy olo miaro dia samborigny. Sa samborigny magnanjaigny fô vahoaka amin'ny tany amin'ny andro mitandalagna be amin'ny 2023 aty. Na ino antony araha ny procédure jiaby. Raha ohatra ka resy le vahoaka ameza taratasy mangala zare alao amin'ny fomba madio, alao magnara-dalàna, ameza taratasy ny expulsion, asevo hosie mandeha aty. Fa tsy hoe andifasagna olo tsy manjary jiaby eran'ny tanàgna mitondra kalasera, mitondra kiso mandeha mangala vahoaka ato. Andifasagna olo mandeha mandratra tragnon'olo tsy araikaraiky aty Moratsiazo aty. Tamin'inona zao nisy zandaro andeha nambotra taty, na convocation tsisy, na ino tsisy, anao andeha samborigny fa. So ihany moa tegna mbona harakaka lalagna hely dia tsy voasambotra tamin'igny andro. Za mihitsy nandeha tamin'jare tary. Zao mbola mitofo raha, mbola samborigny fô le vahoaka madiniky. Misy viavy bivotrika, zaza madiniky menasegny. Ho samborina ireo rehetra manakatsakana ny fakanany tany, ho arodana ireo izay rehetra eo ambonin'ny tany. Izay no feo mandeha ary io efa miatra io izy amin'izao fotoana izao ao Moratsiazo sambava. Tegna malahelo satria mo izay ato zegny raha vaigna andro matsagna zao. Potehiny trano. Ka tegna malahelo zahay satria tsisy taratasy fampomanana zegny azony ato Moratsiazo hoe toatragnonao fô fanjakana tonga andeha hagnano démolition na hoe magnerika le tanàna zegny hialan'le vahoaka zegny. Ka efa tonga dia efa mitegna tsiromantany zegny atao ato amin'ny fokotany Moratsiazo. Mitory olo manambola andre 5 minutes tonga aty andre. Tonga aty mpitondra ny force de l'ordre. Tonga aty ny gendarmerie. 5 minutes na 10 minutes plainte tonga ary. Vahoaka magnapetraka plainte, tsisy olo mihetsiky, mbola le magnapetraka plainte ka samborigny. Kolokolo ma fa tsy volagniny. Amiagna zao dia tafaboaky za igny efa niezahiny nampiditra tam-prison fa tsy tafiditra. Mbola ho avy enquête, mbola ho avy ino. Ampidira ka tegna ampiditra. Fa tsisy anginy eto. Hatramin'ny ben'ny tanàna, taitra amin'ity raharaha ity, olona ambony mahitahita, tambazotra enjana no ao ka mitaza-potsiny ny tenany, manoloana ny vony, mahazo ireo vahoakany. Satria za ben'ny tanàna magistrat de la ville. Tsy za hasakana le raha didiny pitsarana, za tsy miaigny ambony lalàna. Fa magnoloana ny zavatra nahazo ny vahoaka, mampalahelo ka dia mampalahelo. Ary ny mahagaga, zahay mpitondra mpanjakana eto an-toerana. Tsisy hitana araiky
indrindraindrindra ny olo mbo fidotrona ataoko aiza tsika aty tsika milaza hoe tiako vahoaky za ty tonga aketo tsisy raha azoko atao fa miara-mihondrika amin'ny vahoaka za malahelo miaraka amin'ny vahoaka latsan-dranomasy miaraka amin'ny vahoaka fa na zegny na tsy zegny atsika manomboky ny any makatra fahitantsika andranahazo atsika azy taho amin'ny sefo ny mpandravatany eky atsika lare mike tsy etany misy atsika ny tatany ry vahoaka ny Madagasikara mipitondra ambony ny agny amin'ny président Sénat ny président de république ny chef de gouvernement tsy indrovo mitovy olo voantsika isikilonina ny vahoaka ato mitomagny ny tragno aby agny amin'ny tragno 2 na 3 zegny raha misy mampandeha zahaky tsy hoe za masakagna ny vidim-pitsarana amin'ny maha olo mbo fidy zaka miara malahelo miara mitomagny amin'ity zavatra mavoa olombelogno jiaby tahaka tsy manaiky ny fanaparam-pahefana ireo vahoaka ary aratra amin'ny faran'ny tany raha ny fampitamba vaovao ray avy any an-toerana andrasana araka izany ny toy ny rara mitombo ny trangana fanararotana sy erisetra mahazo ny ankizy amin'ny alalan'ny internet araka ny valiany fanadihadiana nataony ekipaty France Madagasikara tsy olona avy eto Madagasikara no manararaotra azy ireo fa misy ihany koa ireo avy any ampitan-dranomasina fanadihadiana. Tsy voafeny fampiasana ny internet sy ny tambazotra tserasera eto Madagasikara ary ireo zaza tsy ampitaona no lasibatra amin'izany. Ny tombo ny erisetra sy ny fanararotana ny ankizy tato ato araka ny fanadihadiana nataony ekipaty France Madagasikara. Misy tena misy mihitsy zany le mpanararaotra ny ivelan'ny Madagasikara dia misy ihany koa ny ato anatin'ny Madagasikara dia nisy an'le hoe image pédopornographie mandeha pédocriminel mandehandeha dia manodidina ny 79,000 eo ny eto ny sary mandehandeha manodidina izay amin'ny Madagasikara dia nanao karazana hoe analyse-na situation zahay tamin'ny faritra enina teto Madagasikara manodidina ny 500,000 teo no nanaovanay fanadihadiana manodidina ny resaka abus exploitation sexuelle en ligne io ny ankizy manodidina ny atao hoe 7 polisan-jato ny ankizy eo aloha zany dia mampiasa ny internet manodididina 10 ka hatramin'ny 17 taona eo dia parmi an'ireo ankizy ireo ihany koa dia hita zany fa manodididina ny any amin'ny 7 isan-jato any no ankizy vavy izay atao hoe exposé amin'ny resaka exploitation sexuelle en ligne ary manodididina ny 2 isan-jato eo ny ankizy lahy izay exposé amin'ny exploitation sexuelle en ligne. Masovoa amin'ny fampanajana ny zon'ny ankizy eto Madagasikara i Mahatanasoa Andrianina sarotra ny ady araka ny fomba fijeriny noho ny tsy fampiarana ny lalàna misy. Fijeriko manokana ny lalàna eto amintsika misy fa tsy appliqué satria dia misy eo koa ny corruption sy ny impunité ny fitiavan-tena be loatra ataon'ny olona sasany satria mety misy zao hoe ankizy niara-ny erisetra izy fa matahotra izy andeha ho any amin'ny itory satria mety hoe le nanao an'le erisetra mandoha vola any amin'ny any amin'ny fitsarana ohatran'izany tsy fantako dia mivoaka fotsiny. Ho simba no avin'ny tanora raha tsy misy ny fandraisana andraikitra entitra manomboka amin'ny isan'ny tokantrano hatramin'ny fanjakana fohy be manoloana ity trangana erisetra mahazo ny ankizy ity hoy ny ekipaty France Madagasikara. Mamevana izay zavatra izay ary ny tsy fisiany fanabeazana miaraka amin'ilay tolotra misy. Raha ohatra omena zavatra anankiray ny olona ray dia tokony ampianarina izy amin'ny fampiasana an'iny ary tokony hampahalalana anazy ny lafy tsarany sy ny lafy ratsiny. Tsy tsika eto Madagasikara rery fa manerana an'izao tontolo izao tsisy fampianarana manokana amin'ny fomba fiseharana amin'ny fampiasana ny internet ireny. Dia ho an'ny ekipaty France dia ny zavatra ataon'ny ekipaty France dia fampianarana mba ho tsy ho tratra ilay olona aloha voalohany anisan'izay ny ankizy izany hoe fisorohana ao anatin'ilay fisorohana izay. Anisany anankiray koa hitan'ny ekipaty France mampiroborobo an'io dia ny tsy fisiny ny fanaraha-maso avy amin'ny ray aman-dreny dia anisan'izay koa ny fanomezan'ny ekipaty France ny fahaizana manokana fahalalana manokana ho an'ny ray aman-dreny
zay arahana miasy io amin'ireo mpamatsy vola isan-karazany. Fanambadiana ny ankizy ny fomban-drazana toy ny fanomezana ny body fotsim-bahiny, ny fanirana ny ankizy mivantana na ankolaka andeha hivarotena noho ny fasahirana ny ray aman-dreny, ny fampiasana zaza tsy ampitaona isan'ireo tranga iadivana sy anaovan'ny ekipaty France Madagasikara ady sisika amin'ny hery-velona samihafa ny andresena azy eto amintsika. Ho amin'ny maresaka anivelany miantso hatrany amin'ny tokony anenana ny fanafiana izay ataon'ny tafika israeliana ao Hamas ny ao Etats-Unis amin'izao fotoana. Ilaina jerena manokana mikasika ireo mponina mandritra izao ady izao ho hiatran'ny filoham-pirenena Joe Biden. Dia izay koa mamarina ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV ho amin'ity alina ity hisoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma toboka. Ne tardez plus, vivez le meilleur des bons plans. Patimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.